sehatra iray fampiankina ny fambolena sy ny fiompiana izany dia miantoka ny famokarana ara-tsakafo ka ny 5 avrily 2024 no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny MPE nanisana ny fiam-pahandiany fahinam-bifolo na tsena be ny fambolena sy ny fiompiana ary ny vokatra azo avy amin'ny biby. Etsika teo ambany fahiny ministéran'ny fambolena sy ny fiompiana izay nokarakara ny MPE na Malagasy professionnel de l'élevage fiaraha-miasa tamin'ireo mpiara-miombonantoka sy ireo mpandrarary ny sehatra tsy miankina ka tonga nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny sekretera jeneraly ministéran'ny fambolena sy ny fiompiana Ramatoa Fanjarary Nomena. Tena bean'ny fiompiana na ilay atsotsika hoe FEPA andian'ny fahaenina-mbifolo. Izy ity moa dia etsika iarahan'ny ministéra ny fambolena sy ny fiompiana iarahana amin'ny ministéran'ny Jomosy Manga ary ihany koa ny MPE na ny Malagasy professionnel de l'élevage ahafahana mampiroborobo ny eo amin'ny sehatry ny fiompiana sy ny famokarana ary indrindrindrindra ihany koa manome lanja ireo vokatra azo amin'ny fiompiana. Sokafany ity tsenabe androany ity izay ahafahana mampiranty ireo vokatra rehetra fa eo ihany koa ny ahafahana mifanakalo hevitra, ahafahana misery, mampifandray ny tolotra sy ny tinady ary indrindrindrindra mitady ireo fiaraha-miasa izay ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fiompiana sy ahafahana mampahomby izany ary mampifandraisana an'izany ihany koa satria fantatritsika fa ny eo amin'ny sehatry ny famokarana ny fambolena sy ny fiompiana dia mifampiankina ary ny fambolena dia atao ihany koa hanampiana sy hanomezana tosika ny sehatry ny fiompiana ho an'ny sakafon'ny biby fa indrindrindra ho an'ny sakafontsika olombelona ary isany navohitra zareo eo amin'ny sehatry ny fiompiana ao anatin'ny MPE teo ny fangatahana toana amin'ny fitondram-panjakana ny ahafahana manamora sy mampiakatra an'izay vokatra eo amin'ny lafin'ny sakafon'ny biby izay ary isany ezaka efa masoan'ny ministéra moa izay eo amin'ny lafiny hoe fampiakarana ny vokatra anatiny ahafahana mamatsy sy ahafahana ihany koa mampitombo sy manatsara ny sakafo antsika malagasy fa eo ihany koa ny ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fiompiana izay ahafahantsika ihany koa mbola mampitombo amin'izay sakafontsika izay ary mifanohany ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina ary indrindrindrindra miara-mifanometoana ho an'ireo mpamokatra sy ireo mpiomby ahafahana manome tosika sy mampitombo mamatianina azy ireo ary manokatra ny lalam-barotra mba ahafahana ihany mampazoto izay famokarana izay satria rehefa misokatra ny tsena dia mazoto ihany koa ny mpamokatra mampitombo an'izay vokatra izay ary izay moa no tena vina lehibe ny fitondram-panjakana dia ahoana ny ahafahantsika mampitombo ny vokatra anatiny ahafahantsika manatratra an'izay fahafitatena ara-tsakafo izay ary mitodika eo amin'ny tsena na ny anatiny ary ahafahantsika manondrana amin'ny tsena efinany ihany koa. Marobe ny atao hoe vokatra izay ampiratiana eto ny vokatra na amin'ny sakafo izany ho an'ny biby fa ny vokatra azo avy amin'ny biby ihany koa eo amin'ny lafin'ny hena, eo amin'ny lafin'ny atao hoe atody, ny ronono, ny tantely sy ireo maro samihafa ary anasana antsika rehetra ihany koa izay mpanjifa sy vonona iara-iasa ahafahantsika mampiroborobo an'izay sehatra ny fiompiana izay eto Madagasikara. Anisany nampiavaka ny fiam-pahandian'ny fahinam-bifolo ny vokatra tantely, akoho amam-borona, ny resaka fiompiana maro sy fambolena ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Nampiavaka ny fiam-pahandian'ny fahinam-bifolo ihany koa ny fisian-dravitra fototra ao amin'ny fiompiana eto Madagasikara na PDSUM. Anisany fantohana manokana ny omby eo amin'ny lafin'ny hena sy ronono ary ny akoho amam-borona eo amin'ny lafin'ny hena sy atody. Ny fandrafetana ny paikady hoentintsika ampiroborobo ny fiompiana eto Madagasikara beny fa eo ampanomboany zany misy filiera anankiefatra zany ny safidiny amin'io zany ny lafin'ny omby famokarana hena, famokarana ronono ary koa famokarana akoho amam-borona amin'ny alalan'ny hena sy atody ary eo koa moa ny tantely. Zay zany ny aloha no eritreretina ty ampirandoany ona zay famokarana zay ka androany zany fandrafetana paikady. Tanjona nisy ny paikady matotra maharitra ampiroboroboana ny fiompiana eto Madagasikara.